saikiokamiteranao miobianao ny fanaikio mideranao ao tompo fa lehibe ny antranao mimomba ai eo ampelatananao na zavatsarotra atao saroko miazona ianao tsy misy arobaka ampelatananao mideranao ao tompo fa lehibe ny herinao tsy misy olana izay tsy afakao zaroko sambatrao izao satria manananao ny fiainako rehetra indro anjaka arabantsika reradray any tokantranona am'izao takarivo zao ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho amitsika tsiraray avy fiadanan'ny tompo ho ao atokantranotsika tsiraray avy fifaliana indray ny miaraka amitsika am'ty takarivo ity ary mahafaly mihitsy ny mahatsapa fa maro ianareo no manaraka izao fandarana zao sy ny anay manokana am'zany nareo any ampitan-dranomasina zay tsy mijanona mihitsy manaraky ty fandarana ty isaky ny zoma tahako zao nareo totoerina any koa maro de maro tsy eto taninareo ihany fa hatrany amin'ny faritany de maro manaraky zao fandarana zao zay fo miara amin'ny tempo hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira koa de ankasitranay mpikarakara tokoa zany fanoloran-tenanareo mba hiara hiderina Andriamanitra zany. Amin'ity takarivo ity indray ara dia
anandratra mivoninahitryandriamanitra sika miaraka amina gropy tanora de tanora mbola tovolahy tokoa izy ireo satria de cœur d'homme na feondelarany fotsiny no iaraka amintsika am'ty takarivo ity ny anarana hitan'izany groupe zany de hoe quartet junior ary tena mahafaly mihitsy ny mahita tovolahy manokana ny talenta manana fotoana eo amin'ny fiainany ahafahany ny terin'andriamanitra sy ahafahany mame voninahitrin'andriamanitra manandratra avo ny anarana amporisihana mihitsy ny tanora mba handeha am'izany lalan'izany satria izany no lalana tsara ahafahantsika mankasitraka ilay andriamanitra izay nanome ny fitiavany antsika tsirairay avy koa hiaraka amin'ny quartet junior tsika amin'ity takarivo ity kanefa mialohan'ny zavatra rehetra dia andeha indray sika andray ny soratra masina ary amaky andininy ao amin'ny tenin'andriamanitra andeha hojerentsika ao amin'ny bokin'ny Jeremia toko 30 ka ny andininy 10 andininy 120 azafady azo vakena andininy 10 fa ny andininy 120 no tena tiako lazaina amintsika sy hovakena amintsika amin'ty androany ity toy izao nivaky an'izany Jeremia toko 30 andininy 120 zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fa momba anao hamonjy anao aho hoy Jehova ko na de le voniko aza ny firenena rehetra izay nampielezako anao ianao tsy mba ho le voniko nefa kosa mba hanariko araky ny antony ihany ianao fa tsy de avelako fotsiny izany tenin'andriamanitra zany de milaza amintsika fa ilay andriamanitra tompontsika ilay andriamanitra ny fidy antsika ilay andriamanitra nandray antsika eo zanany no ny fitiavany na de lasa naniasy lasa niodina aza no ny faotantsika isika de zao tsy mandevona atsika fa mitahiry atsika ireo firenena zay nampielezan'ny zanak'Israely de ho le voniny tokoa fa ny taranak'Israely tsy mba ho le voniny io andriamanitra io dia nanome toky fa hiaraka amintsika ary ho averiny amin'ny laoniny ndray hanandratsika de ho averiny amin'ny laoniny ndray ny fiainana miaraka amin'ny raha toka vonina ny hianatra ny ankato azy ny vahoakany de rain'andriamanitra no izany toetran'izany le andriamanitra tompontsika zany tsy andriamanitra miandrikendry toina fa andriamanitra vonina mihitsy ary tena tea hisarika atsika mihitsy hiala amin'ny zavatra ratsy tsy te andevona atsika fa mananatra atsika hatongavantsika amin'ny tena tsara koa andeha indray araka ambana amin'ny folosaina ary ny fanahy hideran'izany andriamanitra manana toetra tsara zany hiaraka amin'ny groupe quartet junior isika ary hiaraka iray fo hidera amin'izy ireo zany andriamanitra tsara zany dahoary Onitana
Jesoti au karenita nanau luanu sutrai atrani baiderakunyana ranau Sika ihira tao femirindra pitraka ireo kivy andao asina mozika rimba ho tafita fa mahery Kristy andao hitory hatrany ny fanantenana fa izy aneno ampitony tsy hoe litsony ho avy izy fa nindrony akanireo rehetra azy iriray tony jiro nomena itsilony aizy mpanay ity tony many pitady izay latsaka ankady laly ny fahotany to misintona miakatra sady manafaka geja sy fonjamby to manokatra lalana mandray tanana nao mitady vonjy andao isika ihira tao femirindra pitraka ireo kivy andao asina mozika rimba ho tafita fa mahery Kristy andao hitory hatrany ny fanantenana fa izy aneno ampitony tsy hoe litsony ho avy izy fa nindrony akanireo rehetra azy ira mitondra hafatra sy famonjena ka any aorinany de fiaina na lafatra raha manantena lay ary ankotrary indro fazaraiko aminao zay aiko mikasika ny Kristy aoka ino sy anolo tena ho azy fa miandry antsika izay andao isika ihira tao femirindra pitraka ireo kivy andao asina mozika lemba ho tafita fa mahery Kristy andao hitohy hatrany ny fanantenana fa izy aneno ampitony tsy hoe litsony ho avy izy fa nindrony akanireo rehetra azy andao isika ihira tao femirindra pitraka ireo kivy andao asina mozika rimba ho tafita fa mahery Kristy andao hitory hatrany ny fanantenana fa izy aneno ampitony tsy hoe litsony ho avy izy fa nindrony akanireo rehetra azy tsy hoe litsony ho avy izy fa nindrony akanireo rehetra azy Wavini papakatra mahandrayantsika mitio ampitso izany mivavakao mba ho anio ihany
hiakatrany andraony lanitra ufonandreo sofahorin'ny zao raha olairay hoe mandehany anao Jesosy raisoanio ny vadinao fa andro iray ani oarabainy anao sa ataony veloma raha iseho izy ka ilaza aminao ho mivonony anao ny aona aminy miadiny ady tsara dahano ny finona hiakatrany andraony lanitra ufonandreo sofahorin'ny zao raha olairay hoe mandehany anao Jesosy raisoanio ny vadinao fa andro iray hiakatrany andraony lanitra ufonandreo sofahorin'ny zao raha olairay hoe mandehany anao Jesosy raisoanio ny vadinao fa andro iray ani Tongany andro fanafana 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 Lairai panafaka Lairai panafaka Lairai piady mahery izay miaraka aminy tsy ho very Lairai panafaka Lairai no panafaka Lairai piady mahery izay miaraka aminy tsy ho very fotoana ela no ny aretanao rehefanao dia voza ny fahotana fotoana maro kono nalavanao reseho izany miaraka aminiray tapaony hevitra tapaoko ny gadanao manatony ilay mpanafaka dia ho afaka sy ho veriny anao ary azo fiainanao andrakizay Lairai no panafaka Lairai no panafaka Lairai piady mahery izay miaraka aminy dia tsy ho very Lairai no panafaka Lairai no panafaka Lairai piady mahery izay miaraka aminy dia tsy ho very raha ao aminy ianao afaka ao aminy ianao sambatra Lairai ny tena fahasambarana ao aminy ny fahafahana ao aminy ianao afaka ao aminy ianao
sambatra lay ray ny tena fahasambarana ao aminy anao. There's a sweet, sweet spirit in this place, and I know that it's the Spirit of the Lord. There are sweet expressions on each face, and I know you feel the presence of the Lord. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove, stay right here with us, filling us with your love. And for these blessings we lift our hearts in praise. Without doubt we know that we have been revived when we shall leave this place. Sotran'Andriamanitra isika fa afaka niarany de rasy teto indray tamin'ity androany ity, niaraka tamin'ireo groupe tanora de tanora ireo groupe tovolahy zay manokana ny fotoanany mba hidiran'Andriamanitra. Tombo mandrakariva ny talentan'izy ireo amin'izany fidiran'Andriamanitra zany. Sotran'Andriamanitra koa isika fa mbola nomeny fotoana ahafahantsika manandratra azy. Isan'andro isan'andro dia tokony mpanandratra ny voninahitran'Andriamanitra isika, ho mpidera an'Andriamanitra isika. Ite-pamaranana ary dia teny indreny hamaky teny avy amin'ny soratra masina hoe tsika makivaky ny fiainana ho avy indray. Ka ao amin'ny Salamo 112 ka ny 15 no ovakina amintsika ary omenantsika etsika ho fikirina hamakivakintsika ny fiainantsika tsirairay avy. Salamo 112 ka ny 15 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Matoki azy mandrakariva ianareo ry olona, loary eo anatrehany fonareo, Andriamanitra no aro ho antsika. Izany tokoa no tena mampahery antsika. Andriamanitra no aro ho antsika, koa dia matoki azy tanteraka isika olombelona, matoki azy tanteraka isika zanany. Aro antsika amin'ny zavatra rehetra izy, ary aro azo antoka indrindra. Mandehana ary dia ifikiry zany tenin'ny soratra masina zany, matoki an'Andriamanitra fa aro anao izy eo amin'ny fiainanao manontolo. Dia mametraka amin'ny velomandray tompoko ary manome fotoananao amin'ny herin'ny androany toy izao. Raha sitrapon'Andriamanitra hiaraka amina groupe vaovao indray isika amin'ny herin'ny androany toy izao. Veloma ary tompoko.